zao les jeux raha cyclone ianao Géralda ohatra ianao ririnindava Alaska raha meteo Rina ye fa nomeravantsika rehetrarehetra zay atao amin'ny asika scientiste Rina Randriaparany a no vahentsika amin'ny asika scientiste amin'ity herinandro ity ary météorologie no resahana isaorana be dabe ianareo izay nametraka fanontaniana taminay a singanina manokana amin'izany ianareo mpianatra amin'ny lycée privé la printanière Ambotra Rava satria maro ny fanontaniana napetraka ireo a dia hozaraintsika indromy taona ny famalina azy ireo anomboantsika anazy aloha dia tsara ho fantatra fa 5 taona no faharetan'ny fianarana météorologie ao aorian'ny baka radio météorologue isika dia mianatra matematika sy mankafy ary fizika tsara eny amin'ny collège sy ny lycée dia misy série scientifique amin'ny baccalauréat izany mety anarana météorologie rehefa afaka baccalauréat sona tsara dia miditra manao concours na fifaninanana miditra amin'ny taona voalohany eny amin'ny polytechnique ny Vontovorona dia misafidy ny taranja météorologie inona vo matière atao ny taranja fototra tsika dia matematika sy fizika manomboka ny taona voalohany hatramin'ny fahadimitsika dia eo mihitsy ny sakafontsika ny taona voalohany sy ny faharoa dia miaraka manao tronc commun amin'ireo mpiofana ho ingénieur rehetrarehetra matematika sy fizika foana no jerena akaiky sy alaleniny anisan'izany mécanique des fluides mécanique générale électricité optique ny calcul vectoriel intégral ny analyse ny algèbre sy ny sisa sy ny sisa rehefa tonga ny 3e année hatramin'ny 5e année dia miditra ny taranja tena mampiavaka ny météorologue izany hoe ny mécanique des fluides toizitsika satria saika ny rivotra ny rano reny fluide daholo dia izay amafisiny ao ny météorologie générale météorologie synoptique météorologie dynamique météorologie aéronautique météorologie agricole ny prévision numérique du temps ny modélisation numérique ny étude d'impact environnementaux bioclimatologie mariana fa misy parcours anankitelo ao anatin'ny notion météorologie ny Vontovorona ny traitement de données ary ny observation météorologique et ny prévision numérique du temps ary ny ingénierie du développement durable et changement climatique fa eny Vontovorona ihany ve zany no afaka ianarana météorologie ny fohy be maneran-tany ny toetry ny andro na ny organisation météorologique mondiale no mandrindra sy mandamina ireo fohy be famantarana ny toetry ny andro maneran-tany io ihany koa no mandrindra sy mandamina ary manome ny ataontsika hoe manuel de formation ho an'ireo if-mpampianarana ny météo maneran-tany tsara marena fa ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo sy ny ENEAM dia centre de formation régionale francophone zany amin'ny aty Afrika ahatantanan'ny organisation météorologique mondiale io dikan'izay ireo météorologue voahofana ao anatin'ireo toeram-panofanandreo dia ankatoavina maneran-tany ny diplôme inona no antony anarana ny météo ny tena antony anarana météorologie amiko dia satria resy lahatra fa iankina miainy zanak'olombelona sy ny fivoaran-drehetra ny toetry ny andro sy ny toetrandro rehefa haitsika sy alalentsika tsara ny météorologie na ny climatologie eo amin'ny toerana misy antsika dia manampy antsika amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ary ny fandaminana ny drafitrasa rehetra hoentina miatrika ny fiovan'ny toetrandro sy miatrika ny fampandrosoana maharitra ny fahaizana ny météorologie inona aby ny poste existant raha ohatra ka tafiditra amin'ny sehatra météorologie ny sehatra miankina amin'ny toetry ny andro sy ny toetrandro rehetra zany dia afaka iasan'ny météorologue avokoa ohatra zao hoe ny fitantanana ny loza sy tadian-doza eto Madagasikara misy météorologue ao ambadika ao ny fanomezana mety toetry ny andro isan'andro moa iny efa mazava ho azy eo ihany koa ny any amin'ny sehatry ny fambolena ny fahasalamana ny fitaterana na an-dranomasina na an-tanety ao anatin'ny asana météorologue eny anivony ndreny izay ranam-piaramanidina ireny ny fandrafetana ny plan de vol tsy afaka misidana na mipetraka ny avion anankiray raha tsy miteny météorologue hoe ok ndao amin'izay arany izy no mandrafitra izay lalana mety andehanany roplan iny ay ve fa maninona ary satria raha me ohatra farak'izay tsotra rehefa miakatra amin'ny atmosfera isika dia miamidina ny maripana any tantanitra ny bombony any zany dia miiba ny maripana izany hoe négative ny température rehefa négative ny température
misy ny rano mivadika glasy ataontsika hoe liquide en surfusion anarany any ambonimbony any izy ka fantatritsika fa andro-planany farany ambonibe any izy misidina dia tena ny babalibe zany ny température raha sendra sanatry mifanena amin'io karazana liquide en surfusion io dia ny elatrana avion anankiray ka misy choc dia tena mety hiteraka accident d'avion enjana be izay dia izany rehetra zany ny météorologue no mamantatra azy misy ihany koa le karazan-drahona goava be reny miteraka lozany turbulence ao anatiny dia météorologue ihany koa no mamantatra hoe aiza hoe zany mety misy karazan-drahona tena mety hampidi-dozaka hiteraka accident d'avion dia izy no mamaritra hoe tokony hiodidina neny karazan-drahona iny hoe sa tokony hiakatra any ambony hoe sa tokony atao ahoana misy ny atao hoe jet stream zay any an-danitra any ambony be any rivotra matanjaka be izy io mety hatratratra any amin'ny 70 kilometatra isan'ny rany jet stream ny anarany dia raha ohatra ka mifanojo amin'io ny roplanina dia atosika n'ilay rivotra dia afaka manao économie anakirosène zany hoe azona tombony amin'ny lafiny ara-toekarena reny sidany reny rehefa misy manam-pahaizana momba ny météorologie ao anatiny. Dia ohatr'izay zany ny fianarana trehana sy ireo asa rehetra afaka ataon'ny météorologue. Fa manina raha resantsika indray ny zavatra mahafinaritra sy ireo olana mety sedrain'ny météorologue tiana ankizy ho fantatra rina hoe fa nanina ianao ny safidy anao météo ny tena antony anaovako météo dia ny fahalalako hoe tsikerika izy ampanao météorologie izany eto Madagasikara nefa resy lahatra fa tena ilain'ny firenena sady antoka ho amin'ny fampitrodrona maharitra ny Madagasikara ny fisiana météorologue maro. Inona tiavanao isanao? Ny tena mahaliana sy mahafinaritra amin'ny asako ny asa maha-météorologue dia tsy mipetrapetraka izany mihitsy sady mivoatra foana dia misy fikarohana foana azo atao misy asa foana miandry dia izay fisokafana eo amin'izao tontolo izao izay manokatra ny lalana ihany koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany ny fiofanana miaraka amin'ireo météorologue manerana ny tany dia ho ahy manokana zao mivelatra be kokoa ihany koa ny météo tsy ilay tena afantaran'ny olona azy dia ny mety hotratry ny andro rapitso ny météo misy rivotra-tsapisatsy fa ny ahy manokana zao ny fikarohana ataoko dia mba ny angofo mety Madagasikara mitsarana ny politika ny angofo any amin'ny 2030-2050 any mba hoe tena misy fitraikany amin'ny firenena tokoa satria ireo angofozavozona rehetra ireo dia miankina tanteraka amin'ny météo daholo ny elmasoandro ny rano ny orana ny rivotra dia amin'ny maha-météorologue ahy zany no hitraiteko tanteraka zany hoe andalinako tanteraka n'ilay mahakasika ny angofozavozona. Ary inona ny tena olana sedrain'ny météorologue Rina? Ny olana tena goavana dia ny tsy fahampian'ny fitaovana indrindra ireo karazana fitaovam-pandrefesana ireo singa mamaritra ny toetry ny andro lafo dia lafo manko ny fizaran'ireny fitaovana ireny anefany eo ihany koa fivoaran'ny teknôlôjia dia raha ny tokony hoe izy tokony hoe isaky ny 10 kilometatra na farafaratsiny ahay 20 kilometatra dia misy ny fitaovam-pandrefesana ireo singa mamaritra ny toetry ny andro toy ny hafanana ny taratry ny masoandro ny rivotra ny tsindry ny atmosfera ny karazan-tondro ihany koa pollution atmosphérique tokony misy zany fa saingy eto Madagasikara tena vitsy dia vitsy ireo station météorologique misy an'izao ohatra ny station synoptique raika amby roapolo tena hoe opérationnel ao anatin'ireo raika amby roapolo ireo arany mandrakotra Madagasikara mbola misy ny fitaovana tsy tombana ny ankoatran'izay ny tsy fisiana laboratoire olana ngezabe ihany koa eo amin'ny météorologie ilaina ny laboratoire de recherche atmosphérique izay rarina mba azona an'izany any rina kely any raha teny zaontsika hoe pollution atmosphérique ny rehefa manao fandiniana sy fikarohana manko tsy maintsy manana atotam-baovao sy toboay aloha isika ahafahana maminavina hoe ohatra ny ahoana ny zavatra mety hitranga na ny mety prévision zany na perspective no tenenana azy na projection tsika nefa tsy manana n'ilay donné mihitsiny dia olana goavana be izay nefa hita soritra fa tena maloto raha eto amin'ny tanàn-dehibe fotsiny ary zao. Oy, ka tsy mafy be ny asan'ireo météorologue raha zany? Tsy misy mafy tsy rehetra
mazoto rehefa tsitsika ihany koa ny zavatra atao anankiray na mafy dia toninona ny sarotra atao inarana dia manana faharetantsika mametazatra amin'ny farany. Mety mahasadakatra ihany rina fa nisy nanontany hoe tsara karama ve ny asana météorologue? Miankina amin'ny tsirairay angamba ny famaritana ny atao hoe tsara karama fa ny azoko tenenina dia hoe rehefa tena miketrika tsara tia mikarokaroka manao ny asany ampahamarinana sy ampitiavana dia iny koa fa tsara ny karama vorainao ny vola vorainao vorainy tsirairay zany no sady mahavelanao le izy fa tsy vitany hoe mahavelanao fotsiny fa ny asany meteo dia iarovana ny hafa mety mahavelona ny hafa mety manampy ny hafa ihany koa ary indrindra manampy firenena mba handroso tsara tenenina hoe ny any ivelany tena tsara karama sy ny vola raisy misy ambolana zany resako tsara karama sy ny météorologue hankaharitsaka ireo mpianatra lasa mandeha miasa ny ivelany nefa ny za dia situna ny sainy tsirairay ny hoe eto Madagasikara be dia be ny asa azo foronina mifandraika amin'izay resaka météorologie izay eo an-tara-piketrihana tsara an'izay zantsika. Ave tena midadasika be ohatr'izany tontolo météorologie tena tsika kosa aloha na zavatra betsaka mihitsy androany a fa raha pitsy hoe rina mbola resaka amintsika momba ny karazana rahona momba ny ireo fitaovana isan-karazany ampiasain'ny météorologue ie dia momba fandatsahana orana ihany koa dia raha pitsy kosa mbola resaka ny fanomezana anarana an'ireo cyclone ka araha aloha ny asika scientiste dia izay ny amin'ny androany fa raha pitsy dia manome fotoana hoanao indray zahay ary veloma tompoko veloma daholo tompoko.